here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh. Baby, you give me ice and fire. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh.
aorianan'le hoe fahaveloman'lay vavolombelona roa na ao anatin'le hoe fahaveloman'lay vavolombelona roa, satria nakarina ho any an-danitra izy de efa nilazaintsika ny dikan'iny hoe izay no midika hoe fampianarana avy any ambony na hoe fiangonana avy any ambony satria tsy ety an-tany fa any an-danitra. Dia natsinjo azy ny fahavalony, le fahavalony zany de tsy iza fa le nanenjika sy namono azy hatramin'izay fahavalon'ny fahamarinana, izay mbola hazavaiko sy hotsindriko indray am'ty androany ity hoe inona no mety ho fahavalon'ny fahamarinana am'izao androtsika ankehitriny zao. De rehefa niakatra tany iny zany zay anaporofona hoe ny fahefan'ny lanitra anie na hoe ny fahefan'Andriamanitra anie no an'ilay fiangonana farany, zay ilazana fa izy Andriamanitra mihitsy no nanangana i fiangonana izy efa fiangonana voalohany ihany, de mbola eo ihany koa ny fiangonana farany. De zao nidikan'le hoe horohorontany de zao ary tsy hoe horohorontany ara-baky teny ity, rehefa mianatra bokina apokalipsy moa tsika zany de mila fahaizana mijery tsara mihitsy, hoe mila fahaizana mijery tsara mihitsy de jerena hoe zavatra misy ara-baky teny ve le soratra sy le fahitana sa tsisy ara-baky teny. Ka rehefa tsisy ara-baky teny izy de zay lao anatin'le hoe irréel, fa raha ara-baky teny izy de hoe réel. Ka raha ohatra ka réel le zavatra dia ara-baky teny koa ny dikany zany, tsy mila fanazavana. Fa raha ohatra indray hoe irréel le zavatra, zany hoe tsy zavatra misy eto amin'ity tany ity, zavatra everina fa ivelany zao tontolo misy atsika zao mihitsy de zay indray zany ny atao hoe irréel. Ny dikan'izay de hoe tsy ara-baky teny koa le zavatra voasoratra sy ny heviny fa misy heviny hafa mihitsy. Raha ny tantara eto raha ny jerentsika, marina fa ny horohorontany zavatra efa misy ary maharava-tanàna zavatra efa nisy, fa hitantara iny efa tsy mbola nisy io, fa le fiavian'le horohorontany de noho ny inona, noho le hoe fiakaran'le vavolombelona roa nakany an-danitra, de zay no niteraka an'ilay horohorontany. Inona ary ny dikan'izay? Lefa niakatra le vavolombelona roa de niteraka horohorontany zany, ka tsy mbola misy angamba hoe misy an'izany vavolombelona roa zany niakatra tany an-danitra tsy ara-baky teny zany, tsy mbola nisy zany. Marina nisy teny ao anaty baiboly hoe misy olona efa nesorina teto ambonin'ny tany fa tsy sahaza azy tsony ny tany, anisan'izany zao ry hoe Enoka, ry Elia, reny tsy nandalo fahafatesana fa de hoe tsita, kanefa ny tenin'Andriamanitra de nilaza fa tsy nilaza, zay ny marina, tsy nilaza hoe nakany an-danitra izy fa asa na aiza ny toerana misy azy, na aiza ny toerana misy azy. Eto kosa nefa de voalaza mihitsy hoe le tany an-danitra mihitsy nilaza hoe mekara ty, zany hoe nakany an-danitra any am'le tena misy an'Andriamanitra mihitsy, tsy hoe le fiangonana ny makany fa entina ilazana fa an'ilay avo indrindra sy manana ny toerana avo indrindra ary manana ny fahefan'ilay avo indrindra ny fiangonana lay vavolombelona roa. Zay ny dikany teny io. De rehefa nipetraka zay de tonga le horohorontany, ka io le lazaiko hoe raha nandeha zao ry Elisa, ry Elia azafady tsisy horohorontany, Mosesy koa le hoe maty aloha de avy eo natsangana de nesorina teto an-tany, tsy mbola any an-danitra ihany koa Mosesy tsy manoratra an'izany ny baiboly, de zao tsisy horohorontany. Zay no mahatonga ty zavatra ty tsy horohorontany ara-baky teny ty zany, fa misy zavatra ao, fa le horohoro aloha de tena iseho ihany. Inona ary no tiana ambara am'izay teny zay hoe rehefa tam'izay zay nakarina le vavolombelona roa natsinjo azy ny fahavalony de zao nisy horohorontany karava ny ampahafolon'ny tanàna. Inona ary ny dikan'izay zavatra zay? Ny dikan'izay de zao io zany le fahatanterahan'ny événement faharoa, io no fahatanterahan'ilay tena hoe fitoriana lehibe manetriketrika manerana ny tany. Zany hoe ny deuxième événement zany arak'izay de zao mandray ny fahefan'ny lanitra le fiangonana farany, zay voasoratra fa vavolombelona roa. Rehefa mandray ny fahefan'ny lanitra izy, mahazo ny fampianarana avy any an-danitra izy, zay le hoe nampiakarina nakany an-danitra izy, de zao hipoka eto amin'ity tany ty am'izay ary le tena fitoriana lehibe farany, Matitoko 7:4-4:40. De io le niresahako anao hoe miororanga eo any fahavalon'le fahamarinany, tena raiky tahotra raiky lefa voalaza ato ihany, ary zay le efa niresahako tamin'ny fampianarantsika farany, zay le horohorontany zay. Raiky tahotra zay no nampianatra ny fampianaran-diso rehetra
raiky taotran'izay ny diso lalana rehetra, na paster izy, na olotsotra izy, na izy izy, na izy izy, na izy izy, horohorontany zay. Dikan'le hoe rava ny ampahafolon'ny tanàna. Zany hoe le horohorontany zany de milaza sy manoratra, manambara ny hoe fanombohan'ilay fitoriana lehibe manerana ny tany, de mihorohoro ny tany manontolo. Tsy tena horohorontany ara-baky teny. Rava ary ny ampahafolon'ny tanàna, inona ny dikan'izay? Ny baiboly de efa manambara io resaka hoe ampahafolony io. Tsy misy tsy mahalala raha mbola mpampianatra baiboly, raha mbola mpivavaka ihany koa na mpivavaka tsotra, fa izany atao hoe ampahafolony zany, na indraindray ao anatin'ny tenin'Andriamanitra hoe fahafolo-karena ny ilazana azy, na hoe ampahafolo mifanananao rehetra, de entina ilazana ny anjaran'Andriamanitra na hoe ny an'Andriamanitra. Ka raha ohatra ary voalaza eto zany hoe rava ny ampahafolon'ny tanàna, de zao ilazana ny an'Andriamanitra ihany koa io ampahafolon'ny tanàna io, na hoe ny anjaran'Andriamanitra. Azavaiko tsara am'izay le izy, niakatra ary le vavolombelona roa, dikany ozy aza de hoe ilazana fa le vavolombelona roa zay fiangonana farany ihany sy le fiangonana voalohany ihany, de zao manana ny fahefan'ny avy indrindra, manana ny fampianaran'ny avy indrindra, ary tsy avy etỳ an-tany fa avy any an-danitra. Tsy naoron'ny olona fa naoron'Andriamanitra, tsy nampianarin'ny olona fa nampianarin'Andriamanitra. Zay ny dikan'le hoe nakarina ho any an-danitra izy rehefa velona. Rehefa vita zay zavatra zay, mipoka am'izay le fitoriana lehibe manerana ny tany, zay le hoe mihorohoro ny tany manontolo. De rehefa mipoka le fitoriana, ny horohoro ny tany, rafa ny ampahafolon'ny tanàna, dikan'izay de hoe nahaka ny anjarany lay Andriamanitra, satria ampahafolony ny anjaran'Andriamanitra. Ka io tsy hoe isaina ny olona manerana an'izao tontolo zao de hoe zaraina folo, de hoe ny ampahafolon'ny olona eto am'izao tontolo zao ihany no hanaraka le fitoriana lehibe, hanaraka n'le fahamarinana ho lasa olon'Andriamanitra. Tsy tena ara-baky teny zay zavatra zay. Izy moa mahita mety ho latsaky ny ampahafolon'ny olona eto am'izao tontolo zao no hanaraka ny fahamarinana am'izany fotoana zany. Mety ho mahery, tsy fantatsika na mety ny atsasaka zao tontolo zao, na ny andro tokony tsy fantatra. Fa ny azo antoka kosa aloha tsy ny olona rehetra no hanaraka, fa misy manaraka, misy tsy manaraka. Ka rehefa mandeha le fitoriana fampianarana avy any an-danitra, de be dehibe amin'ny firenena rehetra no hahazo zany fitoriana zany sy andreza ny fitoriana zany. Zay le horohorontany zay. De rehefa mandre io fitoriana iny olona rehetra, de manaiky daholo hoe zany ny fampianarana avy amin'Andriamanitra, andao hanaraka an'io, ka na aiza izy mivavaka, na aiza izy mivavaka, na aiza izy mivavaka, de manaraka n'iny fahamarinana iny ho azy izy, ary manaiky ho azy ny sainy. Mahatonga an'le hoe manaiky ho azy ny sainy dia efa voalazany am'le Jaona 4:20 efa nivakiko teto zay raha tsy diso hoe izay avy amin'ny marina hoy izy ny tenin'i Jesosy dia miaino ny feoko. Zany hoe tonga de fantatry ny olona hoe zany ny fampianarana avy amin'Andriamanitra, zany ny afatra farany, zany ny fahamarinana tokony arahana. Ka na fiangonana inona misy azy, na fiangonana inona misy azy, tsy ahoany intsony zany, andeha hanaraka n'ity fahamarinana ity izy. De reny manaraka ny fahamarinana reny lasa manolo tena ho an'Andriamanitra, de izy le manolo tena ho an'Andriamanitra iny an'izay, iny le hoe an'Andriamanitra izy amin'iny, zay le hoe rava ny ampahafolon'ny tanàna. Zany hoe ny ampahafolony de entina ilazana hoe maka ny anjarany Andriamanitra. Le anjara amin'ny tsy le fananana, tsy le arena, fa le olona ho voavonjy, ary tsy isa ara-baky teny fa entina ilazana hoe reo ny tena an'Andriamanitra reo, ampahafolon'ny tanàna. Zay ny voalaza ny teny io, ary zava-miafina de zava-miafina zany izay sarotra be aminao ny anakatra azy sy ny nahalala azy raha tsy nisy zao fampianarana sy fandarana zao. Toizatsika le teny amin'ny 5:7 de hoe maty tam'izany horohorontany zany ny olona 7,000. Ohatrany hoe tena tantara tena misy, azo atao film, azo atao sinema mihitsy le zavatra, kanefa le izy tsy ara-baky teny ozy izy satria eritreretinge hoe mety hitombona ve zany aminao hoe ampahafolon'ny tanàna ny rava 7,000 fotsiny ny maty. Eritrereto tsara hoe misy horohorontany rehefa mitrangy eto ambony tany indrindra ao Azia ao hoe horohorontany tsy ampahafolon'ny tanàna raha ohatra hoe nisy nitranga zao tany Japon tsy ny ampahafolon'ny tanàna ny Japon nge ny rava asa na ampahafiry ny kely, nefa olona amanetsy ny maty, amanala ny maty, fa tsy 7,000 fotsiny. Ka maika raha hoe ny tanàna rehetra eto am'izao tontolo zao, de ny ampahafolon'ny tanàna rehetra eto am'izao tontolo zao ny rava,
tena mandainga kosa ny tenin'Andriamanitra raha hoe 7,000 fotsiny ny olona ho faty. Fa izay le lazaiko amina hoe tsy arabaky teny ty zavatra ty ary mila fahaizana mijery tsara sy fahaizana miainy tsara. Ka inona indray ny dikany hoe maty ny olona 7,000. Tsy maintsy mijery andinin-tsoratra masina hafa am'izay tsika. Teo zao aloha efa nisy andinin-tsoratra masina ny teneniko fa tsy nijereko de eto kosa zany tsy maintsy mijery tsika ao amin'ny mpanjaka voalohany toko 7:10. Mpanjaka voalohany toko 7:10 de ny andininy 7:10 sy 8:10. Mpanjaka voalohany toko 7:10, andininy 7:10 sy andininy 8:10. Zao ny vaky ny teny ary amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary zay afa mandositra ny sabatry haza ela de ho vonony jeo, ary zay afa mandositra ny sabatry jeo kosa de ho vonony Elisa. Nefa hamela 7,000 ao amin'ny Israely aho de ny lohalika rehetra izay tsy nandohalika tamin'ny bala sy ny vava rehetra izay tsy nanoroka azy. Mahafinaritra be ny miaino ny ty tenin'Andriamanitra ty sy mahalala ny zava-miafina fa de zao misy tantara be tamin'ny andron'ny Elia de ny fifanandrina ny bala sy Elia azafady. De ny mpaminany bala sy ny mpaminany niaraka tamin'ny Elia tamin'izany fotoana zany sy ny olon'Andriamanitra tamin'izany. De tantara be fa vakio ny toko 7:10, ny toko 8:10 miafara amin'ty toko 7:10 ty de ho azonao zany rehetrarehetra zany. Fa noho ny tsy fanarahany reto vahoaka Israely reto, ny fahamarinana zay an'Andriamanitra fa nanaraka ny bala izy talohan'izay, de tezitra Jehova de io ny vonoana io hoe ny sabatry Azaela sy ny sabatry Jeona no amono azy, zay tsy matin'ireo de ho vonoany Elisa ozy izy. Zay ny fahatezerin'Andriamanitra. De misy teny am'izay hoe nefa ozy izy amela 7,000 reto olona 7,000 reto naninona reo de tsy nandohalika tamin'ny bala ary tsy nanoroka amin'ny bala. Zay zany le hoe de lohalika rehetra zay tsy nandohalika tamin'ny bala sy ny vava rehetra zay tsy nanoroka azy. Dikan'le 7,000 zany de zao olona nahavita tsy nandohalika teo anatrehan'ny Andriamanitra izy, izay nanerena sy nanozonana ny olona rehetra tamin'izany fotoana zany, tsy maintsy mandohalika amin'inareo, tsy maintsy miakohaka amin'inareo de reto 7,000 reto kosa samy tsy nandohalika tamin'ny bala no tsy niakohaka taminy tsy nanoroka azy. Araky ty teny ty ny 7,000 ary de ilazana araky io tantara zay mivakitsika io, ilazana ireo olona izay tsy miankohaka afa-tsy amin'Andriamanitra irery ihany. Misy ohatr'izany ve ary amin'ny tantaran'ny fiangonana faharoa? Eny tena misy tokoa. Ka izay ny dikan'le 7,000 raha ohatra ka iverenantsika am'izay le Apokalipsy toko 1:12 teo andininy 7:11 hoe maty tamin'izany orontany zany ozy izy ny olona 7,000. Dikan'izany de hoe maty le olona zay tsy niakohaka tamin'ny bala raha bala le izy aloha. Saingy eto kosa nefa tsy bala fa iza no hanerin'ny olona iankohaka aminy na eo anatrehany amin'ny tantaran'ny fiangonana faharoa. Tsy kene mahalala fa ny événement eschatolojika efa nilazana an'izany, fa rehefa mipoaka ny événement faharoa ao arindrina kelin'izany de efa tonga ny événement fahatelo. Inona ny événement fahatelo? Fanjakan'ny bibidia miampy fanenjehana. Zay fotsiny. Fa maninona misy le fanenjehana ary inona zany atao hoe fanenjehana zany? Ny fanenjehana ane de tsy inona fa zao ho teren'le bibidia zay andray fanjakana efen'ny kristianina rehetra amin'ny 3e événement. De ny kristianina rehetra sy ny olona rehetra manerana an'izao tontolo zao de amoahany lalàna, tsy maintsy miakohaka aminazy na miakohaka amin'ny sariny, rehefa tsy zay de mandray marika eo amin'ny andriny na amin'ny tanany. Ka rehefa tsy mety am'izany ny olona de ho vonoana, ho gadraina, dorana velona, ampahoriana sy ny sisa sy ny sisa. Zany no atao hoe fanenjehana ary. Fanenjehana. Ka raha ohatra voasoratra tsy zany hoe maty tamin'izany ororotany zany, le ororotany ozy izy de ilazana an'le fipoahan'lay fitoriana mihezinezina manerana ny tany. De petraka am'izay fanampanazavatsika eto hoe rehefa mipoaka nefa le fitoriana manerana ny tany 2e événement ho avy am'izay le bibidia. De rehefa tonga le bibidia tonga de hanao fanenjehana izy. De rehefa tonga ny fanenjehana tsy maintsy misy ny olona ho faty, reny le atao hoe maty martyr.
ary ny baiboly ny faminanin'ny apokalipsy de efa manoratra an'zany, ary jesosy de efa nilazany zany tany amin'ny Matitiko 7:20 andininy 20 sy manaraka eo, zay le hoe événement eschatologique zay. Ka de mazava ary zany fa de hoe dikan'le maty tam'le horohorontany le olona 7 de zao ilazana ireo olona maty martyr satria tsy mety miakohaka amin'ny bibidia, tsy mety manaiky ny bibidia, ary tsy mety mandray marika na amin'ny tanany na amin'ny androny. Tany amin'ny androny Elizy bala no niterena iankofana, fa eto ndray bibidia ndray manery azy ankohaka aminy fa tsy nety reo, zany hoe ny 7 zany tsy hisarabaky teny koa, satria araka lazaiko anao teo raha ny ampahafolon'ny tanàny zany rava tsy vitsy kely zany olona 7 zany raha zany fotsiny maty, fa ny 7 zany de entiny ilazana hoe misy fijoroana ataon'ny olony fahamarinana ka naterena sy hovonona ary izy tsy mandoalika tsy miakohaka am'izay hoe anerena azy. Eto iza manery azy ny bibidia, de mazava zany fa zay ny voasoratra tanàna io ity tantara ty azafady. Ka de zao ary rehefa mitrangy zany de zao ny olona sisa ozy izy raiky tahotra ka nanome voninahitra an'Andriamanitry ny lanitra. De inona ny dikan'izany? Zao ny zavatra hitranga ary rafezintsika zay apokalipsy 1:20 andininy 13 rehetra zay de lazaiko hoe tona ihany zany hoe entina ilazana ilay hoe fipoahan'ny fitoriana lehibe farany manerana ny tany ataon'le fiangonana farany, deuxième événement dikany. Irovina izany no tranga ao aorinan' le hoe fiakaran'le fiangonana makany an-danitra na le hoe vavolombelona roa. Inona aloha ny dikan'le fiakaran'le vavolombelona roa makany an-danitra? Tsy hoe le fiangonana, fantatsika izy le fiangonana farany ty fotoana asan'ny famarinany ty, izay tsy tokony dikevitra. De tsy hoe izahay zany miakatra any an-danitra, diso zay. Ary za moa tsy haiko hoe sao de mba zany ary mahatonga an'le olona sasany hoe maty de niakatra tany an-danitra aloha satria te ho fiangonana farany, asa aloha tsy fantatsika. Fa de zao za aloha zany tsy maty tsy nitsangana tamin'ny maty fa mbola za velona ohatr' zao ihany, de za tsy hiteny mihitsy hoe za niakatra tany an-danitra, fa ny dikan'io ny fiangonanay koa tsy niakatra any an-danitra, fa io le ambaran'ny apôstôly rehetra hatramin'izay hoe le fiangonana etỳ an-tany ambasadôrin'ny lanitra. Izahay an'Andriamanitra ary Andriamanitra anay. Nandao atao hoe tsika am'izay fa tsy zay rery-tsony, satria tsika zany efa manomboka zao de hoe anaraka an'le fahamarinana otorian'le fiangonana farany afoko. Zay ny tarigetratsika hatrany am-piandohana. Ka zao ny tena dikany de hoe le izy fiakarana any an-danitra iny de le hoe manana an'le fahefan'ny lanitra am'izay izy. Fa ny anarantsika voaingakaingany zany. Manana an'le fampianarana avy any an-danitra izy, tsy nampianarin'olona, ary tsy fiangonana avy etỳ an-tany fa fiangonana avy any an-danitra, tsy fiangonan'ny olombelona fa fiangonan'Andriamanitra. Zay ny dikany io, fa tsy hoe tena hiakatra ho any an-danitra akory. De aoriana zay rehetrarehetra zay ary hipoka am'izay le fitoriana lehibe farany. Rehefa tena mipoka io zay le horohorontany. Inona vokatra voalohany hoentina? Anaraka daholo zay an'Andriamanitra rehetra, zay le hoe ravany ampahafolon'ny tanàna. Aorianan'izay nefa misy fatin'olona 7 zay tsy arabaky teny fa ilazana hoe zay tsy miakohaka amin'ny bibidia rehetra ary satria handray fanjakana amin'ny bibidia ao aoriana kely ny fipoahan'ny fahamarinana io de handray